pejy afa-tanteraka kosa indray pejy politika ny sabotsy lasa teo no nanasan'ny filoha-pirenena teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana anamarika ny faha-enitaona ny siny asabotsy mena 7 febroary 2022 ny avy amin'ny fikambanana AV7 anatrika ny fanamariana ary ve izany ity filoha teo aloha ity Andriamatoa Marc Ravalomanana satsia ovaliana amintsika ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ny andindininy zay. Tsy mbola namaly mivantana momba ny fanasana nataon'ny AV7 ny filoha-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana. Mbola mipetraka ho fanontaniana hatrany ny fahatongavan'Andriamatoa Marc Ravalomanana anatrika ny lanonam-pankalazahana ny sabotsy mena 7 febroary 2022 izay ho tanterahana eny amin'ny lapan'ny tanora sy ny fanatanjahantena eny Mahamasina. Raha nanontaniana mikasika io fanasan'ny AV7 io ny pomban'Andriamatoa Marc Ravalomanana androany dia toy izao ny valiteny nentin'ny filoha-hevitry ny antenimieram-pirenena Ianitra Razafy Manantsoa. Fotoana anankiray fiomboana-po amin'ny olona rehetrarehetra ny fotoana 7 février io zany na dia ho an'ny fanomezan-tanana na ho an'ny olona izay nieritreritra fa niaran'ny fahoriana na ny fijaliana tamin'ny 7 février fa eo koa nefa nisany koa victime les collatéraux tao anatin'ny collatéral tao anatin'izay tsy tokony adinoana daholo rehetrarehetra zany. Tsy ny hoe resaka affaire février tsy anatina Ambohitsirotra ihany fa nisy ny melohan'izay nisy ny 26 janvier nisy ny fotoana taorina ny 26 27 28 janvier 2009 nisy fotoana marobe izay mety nisy nietsika sy fanoheran'ny hery anankiroa da teny Ambozatovo na tany Analakely 13 mai marobe zany ireny fotoana ireny be dia be raha ohatra zany ny zavatra tenenina be dia be marobe zany zavatra zany fa fifamelana ny zava-dehibe ary fifanomezan-tanana avy eo zany raha ny fanazavana dia mbola tsy voafaritra ny délégation avy amin'ny vondrona miaradia amin'Andriamatoa Marc Ravalomanana anatrika lanonam-pankalazana amin'ny 7 febroary 2022 ny sabotsy izao no fankalazana ny 7 febroary voalohany taorian'ny fiverenan'Andriamatoa Marc Ravalomanana tanindrazana. Everiny maro fa irakitra tantara goavana ho an'ny firenena ny andro 7 febroary 2022 izay isian'ny fankalazana ny sabotsy mena no sady ihany koa hanaovana ny andro ho an'ny firaisankina-pirenena hanangonana ny fanampiana ho an'ny Trabona noho ny fandalovan'ny Tresda ary ny Kere any Atsimo Nosy.